Manolotra ny arahaba tompoko. Ilay tangoron-drahona nitondra rotsakorana betsaka tany avaratry Madagasikara tao anatin'ny andro vitsy lasa izay no resahantsika voalohany. Miamahazo hery izy any amin'ny manodidina ny 700 kilometatra avaratra andrefan Cap Saint-André no nisy ny foibeny tamin'ny tolakandro teo. Mitondra rivotra 50 ka hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 520 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ao anaty oram-baratra moa ny tena ahitana izay rivotra sy tafiotra izay. Mizotra manohy ny diany miakandrefana hatrany izy amin'ny hafainganam-pandeha 80 kilometatra isan'ora. Raha araka ny vinavina dia hipaka ao amin'ny morontsiraka Mozambika ity tangoron-drahona ity ho amin'ny rahampitso sabotsy ary mety hiverina ny ranomasina indray amin'ny alahady na ny alatsinainy ho avy izao. Tsy anakorotana ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisian'izy io mandritra izay fotoana izay. Tsy misy arak'izany ny filazana loza mahakasika ity andro ratsy ity ho antsika eto Madagasikara. Na izany na tsy izany azy dia aramaso ny mety ho fivoarany atao anatin'ny andro vitsivitsy. Etsaka ilan'izay miamahazo vahana ny tsikony varatra azy ao atsinanan'ny nosy izay miteraka alin-drano manodidina amin'ny 2 hatramin'ny 3 metatra. Izany indrindra no anairana ny sain'ny mpiandriky mba hitandrina fatratra rehefa mivoaka ny ranomasina ho antsika aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo satria anonja be na aherin'ny ranomasina. Raha ho atsaka ny sandavany ihany koa ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety iseho. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina dia azo vahana ho iateo ny tsikony varatra azy mahazo orana malefaka arak'izany no morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Andrahona na anjombona mety arahana erikerika manify ny ilana atsinanan'ny afovoantany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny akapobe na ivan-toerana kokoa ingaby masoandro mety ahazo orana tandrifin-drahona ny voamaraina be ny morontsiraka ny faritra Boeny sy Melaky. Raha ny tolakandro dia toetrany ny orana malefaka somary miatoato aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iverina ny rahona na anjombona arahana erikerika manify na orana malefaka mihitsy indraindray ny ilana atsinanan'ny afovoantany. Amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia hipotra tsikelikely ny orana tandrifin-drahona mitsitokotoko any amin'ny ilany andrefana sy ny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ny tapany atsimo ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na andrahona mitsitokotoko. Raha ny vinan'ny maripana manangy hatramin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra any Boeny, eo amin'ny 3-20 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka atsinanana saika manodidina amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 20 degré. Ny vinany toetry ny andro ny alahady indray ary dia mitohy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Noho ny ala izay dia iverina ny rahona na anjombona rahana erikerika manify ho an'ny ilany atsinanan'ny anontany. Ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa miandrandra orana tandrifin-drahona rahankotroka indraindray amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina toy izay koa ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana ny ilany andrefan'ny nosy iray manontolo. Ny tendriny atsimo ihany no somary maina ny andro amin'ny akapobeny, zany hoe any amin'ny faritra Anosy sy Androy. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay tsy dia misy fiovana fa eo amin'ny 30 degré hatrany aloha ny maripana ambony indrindra any Mahajanga eo amin'ny 2-20 ka hatramin'ny 4-20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy ary no hamarana antsika azy miha malefaka ny tsikony ala izay arak'izany miha maina ihany koa ny akamaroany ny faritra maro eto Madagasikara. Mety ahitana orana malefaka ihany ny aty amin'ny faritra atsinanan'ny nosy andrahona ny voamaraina ho anilany atsinanan'ny afovoantany fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro. Ny faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny fa mety hisy sisan'orana tandrifin-drahona ny voamaraina be ny morontsiraka Melaky sy Menabe. Ny vinan'ny maripana dia manodidina amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana, eo amin'ny 3-20 na 4-20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Tafidina 12 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro menanao indray ny tamin'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo. Ambany amin'ny akapobeny ny tamin'ny faloton'ny rivotra ary saika ambany no fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray nandritra ity herinandro ity. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ao ambany hatrany ny tamin'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.